lalan-drah mampiainy ny faritra roa samihafa ny lalana tombony ao anatin'izany ny fivezivezen'ny olona sy ny vokatra ary manala ny fitokana monina ihany koa lalana mirefy 720 kilometatra miainga eto manakambahiny mandalo amin'ny Bevato Ambato Mainty Atsimo hatrany Ambohitromby ato anatin'ny faritra Bongolava no vita tamin'ny alalan'ny tetikasa Progermo eo ambany fehin'ny ministeran'ny fambolena ny fiompiana ary ny jona raha tamin'ny andro taloha zany jerena mafimafy lalana Ambohitromby tamin'izany fotoana tapa-bolana raha sara vao vita amin'izao fotoana zao raha miala amin'ny 5 maraina Ambohitromby miditra amin'ny amoroa amin'ny 4 raha farafatarany eny Kadolony araka ny madobla po moa zany dia poava miasa foana amin'izao anao miala avy Ambohitromby tsy misy poava fa 5e miasa vitesy farany teo aloha tamin'ny endriky ty lalana ity dia ty azo izorana na ny olona sy ny rambaramba sy ny sarety ary tena mijaly ary amin'izao vitan'ny Neuzormol izy manana tombontsoa be da be zay na ny lalana sarety na ny fivezivezena sy ny vokatra dia tena milamina tsara mihitsy ny amin'izao. Tafiditra ao anatin'ny fandarana asan'ny tetikasa Progermo amin'ity taona 2024 ity ihany koa ny fanamboarana ny lalana 200 kilometatra miainga ao Ivato centre mandalo an'Ambato Finandrahana Amboripotsy ary mipaka any Janjina commune ambanivohitra Mandrosinoro toerana anisan'ny mamokatra ary mamatsy ny faritra Amoron'ny Mania. Andeha ho any Amboripotsy zay ho any Mandrosinoro any fandrimpahalemana tena goavana misy tena gravy jereo vao malay fisary kely ty parabrise ty raha ohatra azonareo alaina sary fa ireo zao nitifiriny dalo misy fanirina zao anamboarana nyty lalana ity mba manao fihetseha-posiny anao rakitra ny am-piangonana zay vola be misy no alefana ihany faly zay ka tena faly zay tombony indrindra ho an'ireo mpahandrara ara-pambolena na zera izay efa tafapetraka any amin'ny commune Mandrosinoro ny fahavitan'ny lalana ary anamora ny fahamoaham-bokatra indrindra ihany koa hamahana ny olana tsy fandrimpahalemana amin'ny asandalo izao asa fanamboaran-dalana izao arak'izany miroso amin'ny asa fampandrosoana ny faritra izay iasany ny tetikasa Progermo.